Nahita mpianana nisan'ny mpianatra isaky ny efitrano fianarana ao amin'ny CEG Charles Renel tamin'ity taom-pianarana 17 ity. Izay no hita hatreto vokatry ny sivana nataony ny tompon'andraikitra ao amin'ny CEG eo amin'ny fandraisana mpianatra vaovao. Nisy ny fanaovana cours de remise à niveau ho an'ireo mpianatra ireo. Teo ihany koa ny fanadinana andrana na ny test ho an'ireo mpianatra izay voahiditra ny volana septambra lasa teo. Ny fandraisana mpianatra moa zany somary niena ny effectif par rapport amin'ny tamin'ny taona lasa zany. Tsy nagaga le izy satria niova ny pakady izay nanaovana fandraisana mpianatra. Ohatra, izay zany zao nanapa-kevitra tsy mandray mpianatra avy any privé raha tsy mandalo test de niveau izay efa vita tamin'ny le 27 teo. Dia ankoatran'izay zany rehefa tsy milamina ny transfert dia tsy ekena ihany koa mitsofoka atao amin'ny sekoly. Efa nizana ny filtre naraka an'izay azo atao zany ny fidirana atao amin'ny sekoly. Na izana tsy zany ara misy programme ny fanjakana izay tsy azo elana dia ny crâne zany na hoe cours de remise à niveau izay tsy maintsy ny renforcer nareo zazareo hiditra ato dia nanampy isan'ny mpianatra zany. Na dia nanampy ara zany zay dia mbola hita ihany ny fianahana effectif tamin'ity taona ty. Ity fanapa-kevitra ny raisiny tompon'andraikitra ity dia tsy misakana velively ny politika mpanjakana eo amin'ny fampidirana mpianatra any an-tsekoly araka ny voalaza ny Tele Nakay Charles Renel hatrany. Teo ny politika mpanjakana amin'ny fampidirana zaza an-tsekoly. Tsy hoe mikontran zany ny CEG Charles Renel fa tena momba zany mihitsy. Fa kosa rehefa tsy ara-dalàna zany lay taratasy ny fenon'ireo ray aman-dreny sy ny ankizy izay hiditra dia tsy nekena tato satria miady amin'ny kolikoly tanteraka ny sekoly CEG Charles Renel. Everiny rehetra fa hanatsara ny vokatra hatreto ity fanapa-kevitra izay noraisina ity. Eo ihany koa ny fanamorana ny fanaramaso ho an'ireo mpianatra tsirairay ao an-tsekoly.